Ifan'olon-tanana amin'ny filoham-pirenena ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy raha nanambarany filohany ny général Sylvain Raboutoarson tamin'ity androndroany ity. Tao anatin'ny fionan'ny tampanao gazety any moa nafantarana fa mbola betsaka ireo asa miandry amin'izay tontolo ny fampihavana-pirenena izay. Misy ny maharary matoa mbola nisy ny krizy miverimberina teto amin'ny firenena, hoy ny général Sylvain Raboutoarson, filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na NFFM. Nandritra ny valandresaka ny fanaovan'ny tampanao gazety teny Ampefiloha dia mbola betsaka ny asa miandry amin'ny raharaha fampihavana-pirenena ka tokony arahany rehetra amin'ny salama. Fa ny zavatra anankiray izay tsara marina ary mety hampiravina ity fihavanana ity dia ilay hoe refondation des relations malagasy. Ina no tena tenenao amin'izay hoe ahoana moa mahatonga ny krizy lavarina verimberina ity. Efa miatra manaina izy ity. Ina ny antony? Tsy maintsy miara-trandraka zany tsika rehetra. Izay olona mpampihavana rehetra zay zao dia eritreritra hoe tsy anahirera toy FFM no manao izy io fa be lehibe ny mpampihavana ary amoren'io zay azo asy samby konto samby tapatapakahatra hoe ahoana marina mahatonga isika ty. Madagasikara anisany tany manan-karena. Zay rehetratsika ny olona raha ohatra hoe resaka fotsiny zavaboary misy tsy misy afa-tsy eto amintsika. Nahoana nefa tsika anisan'ny mahantra satria tsy mirahina, tsy fankatia, tsy moramora hoe sy toko angamba sy selasemba nametrahana tamin'le devise de constitution tamin'ny 2010 hoe fitiavana. Mila an'izay zavatra zay sika malagasy afasika mandroso. Ka anjaranay eto amin'ny FFM zany no manesikesika ny be sy ny maro satria betsaka zany mpampihavana, betsaka nampanao politika aza samy vohy miteny n'izao fotoana zao. Nasiany filohan'ny FFM teny ihany koa ny resaka famitsoran-keloka izay ny mariany fa nahato tatoato no ny antony famoizan'ny sasany azy ho resaka politika. Anambarany ihany koa fa amin'ny tanila ny fanomezana famitsoran-keloka raha toa ka tsy misy ny fanonerana ireo izay niarambony na koa ireo niarany nitraketraka. Na zay tato zao ny fotoana hoe aloha antoka io satria famelana eloka ny tadiavina nefa misy voiziny sasany anaovana adila politika rety tsy trafa zany le tanjondra-trafina mihina faorazay ihany koa zany tsy tonga zao tamin'ny cour spécial ny cour suprême namprianto kely famoahana nyty fa ny dossier zany dia efa be lehibe ny any fa ny zay hoe ohatra amin'ny tanila ihany izy raha ohatra ka tsy misy le indemnisation sy réparation satria be lehibe zany le olona dia raha-ambonina namoina aino mihitsy ary ny sasany. Nanamafy kosa ny filohan'ny FFM fa hifanome tanana amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy adin'izy ireo fa natoky ity androm-panjakana ity ny filoha Hery Rajaonarimampianina na tamina minisitra ny fitantanam-bola azy na tamina kandida azy.